Dia Nifamory ireo tompon'andraikitra rehetra amin'ny fandraisana an-tanana ny zaza tsy ampy taona izay iharan'ny herisetra eny anivon'ny tontolo rehetra misy azy eny. Navoitra tao anatin'izay fivoriana izay fa efa misy amin'izao fotoana izao ny laharan-tariby maitso azo antsoina maimaim-poana raha toa ka misy ny tranga zaza tsy ampy taona iray ohatra iharan'ny herisetra. Efa misy ankehitriny ny tambazotra na antso ahafahana mifanerasera amin'ireo tompon'andraikitra raha toa ka misy trangana fampijaliana ankizy mampiaya, saingy mbola azo lazaina fa mbola vitsy ireo mahafantatra ny momba izany. Na izany aza nefa raha ny eto Madagasikara manokana dia ny tombo isa ireo miantso nandritra izay efa taona nisy ny antso maimaim-poana izay. Tamin'ny taona 2004 ohatra dia ankizy 20 ny fantatra fa niharan'ny herisetra ary efa noraisina an-tanana ny momba azy ireo. Ny taona 2014 lasa teo kosa dia efa tafiakatra hatramin'ny 573 ny isan'ireo ankizy niharan'ny herisetra. Araka ny antso voaray avokoa ny nahazoana ireo antotanisa ireo. Zany fa ny tamin'ny taona 2012 zany no relatenay sur les 11 villes izay ahitana ny resaka ligne verte 147 dia sasarazao ny voalohany zany ny tany an-tananarivo zany no tena resaka nahitana 198 cas amin'ny quantité zany ny faharoa dia ny Antsirabe, fahatelo Mahajanga Tuliara plutôt zafady taminarivo voalohany Tuliara ny faharoa dia Antsirabe fahatelo Mahajanga ny fahaefatra dia manarakaraka azy amin'izay Fianaratsoa Diego Fort Dauphin Tamatave Mananjary dia ny 70 hatramin'ny 80 isanjato ny tranga mahazo ireo ankizy izay iharan'ny herisetra moa dia vony sy ratra ny mahazo azy ireo. Ankizy kely manodidina ny 9 hatramin'ny 12 taona eo no sendra izany ka na izy ireo iharan'ny herisetra taon'ny samy ankizy na ireo ray aman-dreniny no manao izany na ireo mpitaiza. Ny ankoatr'izay moa dia ny resaka fanolanana ihany koa no tena mahazo ny zaza tsy ampy taona. Ny 770 na ny 150 ny laharana azo antsoina maimaim-poana raha misy fitarainana na trangana herisetra atao amin'ny zaza tsy ampy taona.